manolona toedrana sarotra manomba firenena ankehitriny dia matsiaro tena manana ditsy andraikitra izay candidat député tamin'ny 2013 volonao KCPD sy ny parlementaire teo aloha tsapana tokoa ny fahaserana izao mahazo ny vahoaka malagasy manerana ny nosy noho ny resaka politika. Voalohany aminay dia kajikajy tongotra olo-tokana sy olom-bitsy no mahatonga ireo fihetsika mahafady sy mahamenatra izao fihetsika ataony etsy amin'ny assemblée nationale izao na ny député de Madagasikara. Faharoa, tsy mila etona fa tsaiky anay ny fanonganana anandramatofolo herina journal mampianina na kolaka na vatana na andalambe na ambony latabatra izay atao amin'ireo tsy maty vola vakibo eto amin'ny tany sy ny firenena. Fahatelo, mariana eto fa ny filoham-pirenena herina journal mampianina dia miezaka tanteraka manarina tsy letiretra teto amin'ny firenena manomboka ny première république ka hatramin'izao 4e république izao. Mbola ao anatin'ny fanarenana tanteraka izany ny filoham-pirenena ankehitriny. Fahaefatra, asokadinay manokana eto fa miara-miombon-kevitra tanteraka izahay amin'ny ray aman-dreny FFKM sy ny filoham-pirenena teo aloha ary ny filoham-pirenena ankehitriny herina journal mampianina mba ho fampianana tanteraka ny fehi-kevitra sy fionam-pirenena izay notanterana tetsy sy vato mpahivoahana malagasy amin'izao crise politika izao. Ary farany dia manao antsoava ny vahoaka malagasy rehetra izay mba samy tony hitanina mahasoa voafitako ny député ka hataon'izy ireo fitaovana amin'ny fitadiavana tompotsoa manokana. Io mitady toerana angamba zay tsy any loatra fa rehefa hitanay mandeha bingony na raha-pirenena ankehitriny dia tsy maintsy mijoro izay na candidat député satria izahay ne azo lazaina fa manana vahoaka maro anisy fa pourcentage tsy nekaranay teny anivon'ny assemblée ka tsy afaka nitazapotsiny zay satria efa sango mihoatra ny loha nataon'ireo député de Madagasikara zay azo lazaina hoe nametrahany vahoaka fitokisana ka lasa ohatra ny vady pitokisana ankehitriny diso fanantenana ny vahoaka malagasy zay no natonga anay mijoro ary hatramin'izay ary zay candidat député reo dia niaran'ireo député de Madagasikara reo satria vary sy rano zay teo kanefa ny ankehitriny kosa tonga ny fotoana itenenanay hoe sao dia mbo efa sango mihoatra ny loha zao tsy mety tsony fa tsy le plasy mamaky anay fa le hoe aiza ny lalana hivoahana amin'izao crise politique zao eto amin'ny firenena dia hitanay hoe ny ao amin'ny fionam-be pirenena ny fehi-kevitra zay efa lasa sata ny fe ankehitriny satria efa vita sy ny io dia io ny lalana hitanay io ny hevitra hitanay fa mitaridalana fampandrosoana ny Madagasikara.